Mbola loatsika antanina izay ametrahantsika izay fantany izay ihany koa moa ny vahintsika amin'ity alina ity tsisy izany fa Andriamatoa Tiana Rahoelina izay filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja triathlon. Miarabanao. Miarabanao mbola ary miarabanao nono miarabako pitia. Fantany voalohany araka ny namana mbola tiana teo Andriamatoa Tiana Rahoelina Andriambololona efa filohan'ny comité olympique malagasy, filohan'ny fédération malagasy ny taranja lomano, filohan'ny fédération ny taranja triathlon. Efa ministra maromaro raha tsy ilaza hoe ampoly efa manakaiky ny 20 angamba ny ministra nandalovanao fantarina ohatra ny napetraka tamin'le rehetra teo olona ohatrany ahoana ny heverinao hitatana ny ministera ny fanatanjahantena inona no andrasana aminy raha hoan'ny fanatanjahantena. Indrindra angamba no amin'izao fotoan'izao zany ny fahitantsika amin'ny toeran'ny fanatanjahantena malagasy mila ezaka maro ampisondrotra azy hoe amin'ny sehatra tena avo indray amintsika amin'ny teny izao. Misaotrana hoe aloha nametraka an'izay fantaniana izay raha ohatra ka hoe iresaka olona hoe tokony ahoana ny profil dia mazava ho azy aloha fa tsy hitra tsipiriny fa amin'ny ankabeny dia voalohany indrindra aloha olona tia ny fanatanjahantena aloha ary nahatsapany inona ny fiainan'ny maha-atleta anazy moa zany ary olona koa zany efa mba mitantana club na fédération na ohatra ary mahafantatra ny zava-misy zany eo anivon'ity fanatanjahantena ity moa zany ny anisan'ny olana zay efa taona maromaro zany zay niresahana nisy séminaire nisy enquête zay nampanovina nisy fionana tamin'ny ministra maromaro marina tokoa aloha efa nitanisaiko tao moa misy arasdiso misy anaky 7 ministra zay efa hitako nanomboka zany tatana fanatanjahantena ity moa zany ministra valo zany zay nandalo tao ary atao hoe olona manampaizana ihany na atleta taloha zany na mpikirakira ty fanatanjahantena ity moa zany betsaka zavatra voateny tao na ny atleta moa zany mitantana moa zany ny tenin'izao tao marina daholo zavatra teneny tao fa angambany atao hoe amin'le exécution mialatsiny amin'le teny fanatanterahana an'le izy zany ohatrany hoe somary tsy ampy foana ary io resaka hoe vola foana moa no resana tamin'ireny ampatsihifiko fa tamin'ny fangatahany mouvement sportif tamin'ny fotoan'andro moa zany dia najoro ny tafita moa zany dia taxe amin'ny sigara sy taxe amin'ny zava-pisotro atao hoe mahadomelona moa zany fa alcoolisé moa zany anisan'ny natonga nyty tafita no najoro hoe mba hisy solution maharitra zany amin'ny fitadiavana vola zany ho an'ny fanatanjahantena itsika ity moa zany fa zay angamba ny atao hoe raha ny profil moa no resanao ny tsy ataoko hoe ny tenako fa mialatsiny amin'ny teny an'izay fa nisy ekipa zay efa niasa zany momba nyty zavatra hoe fomba ahoana moa zany atafarina ny fanatanjahantena amin'ny atao hoe misy discipline vitsivitsy angambany mbola atao hoe mandeha ara-dalàna amin'izao fotoan'izao fa amin'ny ankabeny dia somary mikrosofana daholo moa zany ny fanatanjahantena amin'izao fotoan'izao tsy hamonina discipline fa ohatrany hoe andeha hiady amin'ny sasany mba mijery ny tena koa mbola mifisomotra ny anay fa zahay sy ny équipanay moa zany efa nikarakara efa ela be mihitsy misy proposition atao hoe 21 mesures tamin'ny fotoan'andro moa zany atao hoe court terme moyen sy long terme zany moa zany atao hoe folo taona anoany zany moyen terme zany herintaona na roa taona en court terme zavatra azo fika atao na de rapitsy aza de efa azo ampiana misy zava-tsy tsotra be resaka décret fotsiny famoahana décret ny sasany ohatrany hoe partenariat moa miresahan'ny namana tao moa zany hoe partenariat amin'ny société privée subvention mpanjakana sy sisa zay rehetrarehetra zay tafiditra atao anatin'le exécution le 21 mesures zay tokony raisina mba hampandrosana ty fanatanjahantena ity fanampiny kely fotsiny Andriamatoa filoha azonareo atao ao anatin'ny mouvement sportif nareo fédération na ve manolotra sosikevitra dia eny zao ho anareo fédération rehetra any amin'ny fitondram-panjakana zany hoe olona tahakitakin'izao no ilainay atao anatin'ny fanatanjahantena mba tsy hahasarotra izay hoe fifandakana na hoe tsy fitovikevitra zay na hoe tena hoe anotra anaran'olona mihitsy azonareo atao ve zay ko zay no fanirina aloha fa mandrakity nandroany aloha tsisy fampiantso hoe andrika anotra anaran'olona na inona aloha fa mety mandeha ihany aloha zay sosikevitra zay
afaka atao aloha raha ohatra ka misy mamory raha sy diso aloha ao anatin'ny mouvement sportif renao moa napatsiahy moa zany ny tenako moa filohan'ny comité olympique malagasy manaja comité olympique malagasy ny tenako fa raha ny tena izy zany tokony avy any zany no mamory ary hoe miantso ny rehetrarehetra fa tsy hoe ao anatin'le hoe discipline olympique ihany zany no antsona ohatrany hoe pétanque ohatra tsy tafiditra ao anatin'ny discipline olympique membre ny comité olympique pétanque ohatra dia tokony antsona amin'izay fotoana izay ka raha ohatra ka hoe misy fiantsona ohatr'izay dia hoe misy fikonan-doha zany hoe iza no arosika inona no andrasana amin'ny anina tenanay aloha dia vonona mihitsy hoe andray anjara amin'izay zavatra izay ia hiresaka manodidina ny triathlon manokana ary tsika indray matofoloha misy ny fiaraha-miasanareo vaovao toa dia azavainao angambany hoe inona le izy izay tiako mareny ho an'ny mpijery zay hoe inona moa zany triathlon zany ohatra tsy fantatra baolina kitra fantatra ny baolina lavalava fantatra triathlon dia atao hoe discipline telo miaraka zany hoe mifampitohy moa zany fa tsy hoe miaraka mifampitohy lomano ny azakazaka bisikileta dia azakazaka tongotra arakaraka le taonan'le atleta moa zany na arakaraka le atao hoe taranja ihany dia misy atao hoe courte distance dia misy hatrany amin'ny longue distance zany hoe ny courte distance ohatra ny atao hoe ohatrany hoe le triathlon olympique zany zay atao any amin'ny jeux olympiques ohatrany tamin'ny farany to tany Londres dia 1500 mètres ny lomano ny azakazaka bisikileta 10 kilometra ary ny famaranana dia azakazaka tongotra 10 kilometra raha ho an'ny mpijery zay mety nahita ny atao hoe ny finale ny triathlon tany Londres tany dia izy rola izy tela ataoko hoe izy tela zany zay voalohany faharoa sy fahatelo moa zany nahazo ny triathlon raha ny tany jerena tany azakazaka fotsiny tamin'le 10 kilometra dia tafiditra finale olympique zareo azonao rantsaina amin'izay zany niveau an'ity resaka triathlon ty raha eran-tany zany no jerena fa amin'ny inona moa natongavako eto moa androany dia hoe anambara zany sy ataoko hoe amin'ny fomba ofisialy moa zany fa anambara zany ho an'ny ty fanatanjahantena indrindrindrindra moa ny taranjanay zany ny triathlon fa nisy fifanarana zany zay nataonay tamin'ny atao hoe hôtel moa zany na chaîne d'hôtel moa zany andilana beach resort zany hoe any Nosbe zany ho an'izay ao anatin'ny tontolon'ny fizahantany moa zany hôtely lehibe any Nosbe moa zany ka io fifanarana io dia hoe fandraisana tanana hoe du athlète zany hoe azakazaka bisikileta sy azakazaka tongotra fandraisana antanana ny du athlète anankiray hébergement ny mifanarana ny entraînement zany sy ny fandefasana azy any amin'ny championnat du monde zay ho tanterana ny volan'ny septembre any Suisse io inona natonga zareo nanao an'izay satria mareo eketona fa na dia hoe efa 10 taona lasa zay zany no efa nanomboka ny activité anay amin'ny taranja triathlon dia vao roa taona fotsiny vao nahazo agrément zany tamin'ny ministère ary vao roa taona ihany koa zay no tafiditra tamin'ny fédération internationale triathlon union sy ny confédération africaine ka nandray anjara izahay zany tamin'ny herintaona tamin'ny championnat d'Afrique du athlon indrindra zany hoe miazakazaka bisikileta miazakazaka nandray anjara tamin'izay zany moa zany Roger Andrianambinina zay fantatra ihany koa amin'ny azakazaka amin'ny tontolon'ny fiazakazana sy ny athlétisme zany sy ny azakazaka bisikileta ihany koa moa zany ka raha ilaila moa zany dia nahazo médaille alimo tany Afrika Atsimo ary atao hoe angamba ny tsampy trakefa izy tamin'io zavatra io fa antena marina zany tokony tafiditra na voalohany na faharoa zany Roger zany tamin'izay ka ny fandraisany dahatra tamin'izay fifananana zay sy fifanana hafa taty aoriana moa zany tany La Réunion moa zany na tany Maurice tany La Réunion tamin'ny duathlon longue distance zany hoe tena lava dia lava 5 km aloha ny fiazakazahana 80 km ny azakazaka bisikileta dia 10 km ny famaranana taty aoriana ny azakazaka tongotra very ny Roger Andrianambinina 40 minitra be zao ny nanaraka anazy zany zany hoe raha anatin'izay fanomanana azo lazaina hoe tena ao anatiny tena hoe anomantsika azo antenaina ve zany mivokatra mety ho azy ny Roger Andrianambinina any amin'le sehatra raisam-pirenena raha ny fanomanana atao zay aloha tsy mahita volana alohan'ny biby aloha dia mbola tsy fantatra inona zavatra mety hitranga fa matoa ry zareo
sy izahay moa zany a sa miditra tamin'ny zany partenariat zany a dia manantena tokoa fa isy vokatra tsara zany zay ho azony amin'io fifaninanan'io. Midika koa ve zay zany fa hoe Roger Andrinabina ihany no solon-tenan'i Madagasikara amin'ny fifaninan'io sa hoe mbola manana eritreritra nareo hijery hifantana atleta iray dia hitady izay fiara-miasa zay ihany koa amin'ny sehatra hafa ihany koa? Raha amin'ny ankabeny ary zay moa zany efa anisan'ny zavatra nivoizinay zany tamin'ny tena koa nitarika ny fédération milomano 12 taona ary tamin'ny niala tao moa zany a atao hoe ny anisan'ny vokatra farany azoko tamin'izay moa zany a dia médaille volamena tamin'ny Jeux des îles faraparany moa zany dia anisan'ny atao hoe ny politika zay nentina tamin'izay a no ohatrany nentina koa zany aka tamin'ny comité directeur fédération dia hoe mila kintana ny fanatanjahantena dia ndika zay zany moa zany a zay meilleur anatin'le discipline ty moa duathlon averiko indray a azakazaka bisikileta sy azakazaka tongotra fa eo koa le triathlon le lomano bisikileta sy azakazaka tongotra io koa zany a mbola efa ampikarakarana izahay zany a hitady olona tsy hoe hitady efa misy zany zao a fa mampirisika anazy zany a ary mijery hoe ahoana no ny toerany amin'izao fotoana zao raha jerena amin'ny sehatra afrikana sy ny sehatra mondial fa iverina amin'le fanontaniana atao moa zany hoe mety hisy olo-kafa tokoa fa atao hoe anty compétition zany zay ataonay hita toerana moa zany no ahitana hoe miakatra ve niveau aiza ho aiza ny niveau zany na le bisikileta na amin'ny azakazaka tongotra voilà eo koa moa ny sehatra afrikana ny Jeux africains des jeunes zay ho ataony Gaborone eo ihany koa moa zany fifananana hafa zany zay mety hoatreanay a dia raha hita hoe mandroso kokoa moa zany na amin'ny duathlon io na amin'ny triathlon a dia vonina foana zay andefa olona fa raha tao angambany zay nadiny koa tamin'ny heritaona izahay zany a nandray anjara tamin'ny championnat d'Afrique triathlon tany Maroc moa zany tanterana izy io a dia nahazo laharana fasity moa zany Zouzou André Amfenimana moa zany anisan'ny voalohany anisan'ny atao hoe mazana zany amin'ity taranja ity moa zany ary mbola tanora dia tanora satria raiky amby 20 taona moa izandry mbola ny avenir zany mbola ao. Efa somary matsidika toy kely ihany izay le moto président azonao fitinina ve hoe ohatrotry ny ahoana zany ny tena mifandaharam-potoana anareo amin'ny fédération na hito toerana io na any ivelany amin'ity taom-pilalaovana 2024 ty? raha meko atsipreny dia mety ho lavalava ihany aloha fa ezahako zany ho fitinina zany le izy raha resaka hoe lehibe indrindra ohatra lehibe indrindra moa zany a dia ny atao hoe ny Jeux olympiques des jeunes zay ho tanterana any Chine any Nanjing moa ary tsy ny triathlon ihany mivoakasika fa maro ny discipline zay andray anjara amin'ity Jeux olympiques des jeunes ity moa zany amin'ny volana août moa zany a no vola août amin'ity taon'ity moa zany no tanterana zay tafitra ihany koa raha sehatra international efa natsipika tao ihany moa zany a Jeux africains des jeunes io moa raha sy diso ny volana mars no tanterana zany itsakaketsa ary ho anay manokana ny triathlon dia misy fifananana zay hoatrenay na ny La Réunion na ny Maurice na ny any Kenya moa zany zay zany amin'le sehatra iraisam-pirenena fa raha ny eto toerana dia ho tohizinay zay natomokay zany hoe verina kely zany ohatran'le nitenena hoe ahoana moa profily ina tokony atao mba mivoatra n'ity fanatanjahantena ity moa zany zay dia mino ary zay moa nitanteranay amin'izao fotoana zao fa tsy maintsy avy any potony zany hoe any amin'ny indrindrindrindra any amin'ny sekoly ny fanatanjahantena no miainga ka ny tamin'ny hetoana zay navita fifananana maromaro ihany ary nisy championnat na aquathlon scolaire zay nitanteranay tao amin'ny académie nationale des sports tamin'ny volana aprily tamin'ny hetoana zay nandraisan'ny sekoly maromaro avy ety Antananarivo sy avy any Antsirabe zay zany angamba ny ana base fa ny atiatena tena moa zany a compétition na triathlon tsotra efa misy efa vonimbonina zay natanteraka an'izay. Farany angamba na Andry Matofilo hoe nitenenao teo ihany fandraisana anjara amin'ny Jeux olympiques des jeunes ny Jeux africains des jeunes efa nisy foana ihany koa ny fifanana tanteranareo ny sekoly isan-karazany nefa matetika fiano nandray anjara amin'ity triathlon ty na ny duathlon dia hoe na mpiazakazaka tsotra dia nivadika nanao duathlon zany na
mpiazakazaka bisikileta tsotra izy taloha dia nilasa nanao triathlon na duathlon ankoatra ny zozony teneninao teo angapany ohatrany mbola tsy tazana amin'izao fotoana izao le hoe tena zandriny avy ty avy tamin'ny sokajy zandriny zany dia hoe izay indrindra hoe niainga avy amin'ny triathlon izay mihitsy firitsika amin'izao fotoana izao sotrana koa zay nametraka zay zay satria mana tokoa aloha fa miteny sasany hoe zay ve mampanao ny fanazarantena dia avy eo alaina roa fotsiny zany le ankizy le atao hoe miainga avy amin'ny triathlon tsotra atao hoe tsy possible satria fa tenena tao moa zany a triathlon dia discipline anankitelo mifampitohy zany hoe zany ianao tsy maintsy mahay milomano atao hoe tsara raha ohatra ka te andrisa tsy maintsy mahay avoleta zany ianao amin'ny lomano zany hoe tsy maintsy miditra club mazana moa miainga amin'ny club de natation zay toerana tsy eto amintsika ihany zany fa ny ivelany a manomboka alohany amin'ny lomano dia ny fiazakazana bisikileta moa zany a io moa zany mazana efa atao hoe zokonjokony vao misy compétition eto amintsika sika tsy nahita mihitsy hoe fiazakazana bisikileta raha tsy diso antena koa hoe mba ankizy 7 taona na 20 taona na 10 taona mandray anjara amin'izay fa mazana efa le bébé critérium tour de Madagascar sisa zany a tsy resaka ny rafitra misy eo amin'ny fédération ny cyclisme fa ny zava-misy moa zany dia hoe ho an'olon-dehibe mazana zany ty bisikileta ity eo anivon'ny fiazakazana antongotra moa zany a ny ankabeazany ananay ny atletanay triatletanay moa zany a dia plomano aloha marina aloha fa plomano fa mana tokoa ny teninao tao a misy eo anivon'ny azakazaka tongotra moa zany a miditra any amin'ny duathlon ohatra ny resahana tao moa zany Fulgence Rakotondrasoa zay tompony takany Madagascar amin'ity sehatra cross country tamarana ity ohatra dia anisan'ny nandray anjara ho an'ny triathlon tany Nosy Maurice tamin'ny championnat d'Afrique ny triathlon tsy tafiditra voaloha moa izy tany fa anisan'ny hoe nahagaga no pijery indrindrindrindra ny vice-présidente ny international triathlon union zay ny teny hoe gaga mihitsy zay satria farany Fulgence mivoaka ny rano fiazakazana bisikileta ary indrindra fiazakazaka tongotra dia tena navarinanay fa toanany naroa fa midira naroa ao anatin'ny fédération Fulgence zany mbola tsy neny hoe mbola tsy tao tsara tamin'ny resaka lomano tamin'izay zay navoanazy tamin'izay fotoana zay fotoana lasa moa zay zavatra zay no mitranga fa dia tsy namenatra fa raha tsy diso ny tena koa fa fito izay tamin'ny championnat d'Afrique de triathlon zany Fulgence tamin'izay fotoana zay isorana betsaka ianao andriamanto voalohany mitondra zay fanavana zay a inona ny azo amin'ny tinana n'izay rehetra zay raha resaka triathlon moa zany a dia entaniko zany ny mpijery indrindra ny tanora zany satria mazana moa zany a dia fianakaviana manontolo manao an'izy io na mandeha miara milomano ohatra na mandeha miara miazakazaka na atao hoe mibalady amin'ny bisikileta moa zany ary le balady amin'ny bisikileta fanazarantena ihany koa moa zany io zavatra io tsy mankaleo io za mpilomano tafoa efa leo le manao longueur atao anaty piscine dia farany nahita azakazaka tongotra dia nano bisikileta dia tsy mankaleo zany ty taranja ity moa zany ny bisikileta amin'io moa andriamanto filo misy fenitra manokana ihany koa ve ny bisikileta ampiasaina amin'ny azakazaka amin'ny bisikileta tsotra sotra betsaka amin'izay fanontaniana izay ny triathlon dia anisan'ny taranja nampandroso ny taranja cyclisme raha tsy teny fotsiny hoe le pose ohatrany hoe matory ambony guidon zany avy any amin'ny triathlon iny niangany dia zao zany efa mivadika any amin'ny cyclisme ka eto amintsika era malala moa zany va le vélo de piste moa fiantsonana ireny vélo de piste vitsivitsy ihany ary kelikely ihany lalana hoe azo andehanana sady sécurité zany no tsisy lavadavaka zany mba tsy enjerana ka matetika moa zany ny antsika eto a dia VTT moa zany no ampiasaina na alimentation moa zany na tany Mahajanga na tany Tomasina ihany izahay no tena hoe nampiasa vélo de piste zany fa raha ny tena marina vélo de piste no ampiasaina fa eto amintsika aloha mbola VTT moa amin'izao fotoana zao ya isaona ianao andriamato fotiana rahoela filohan'ny fédération malagasy ny taranja triathlon nanome izay fanazavana maromaro sy ny fandaharam-potoana ireo teboka goavana angamba amin'ity taona 2024 sy 2025